Misy amin'ireo toeram-pisotroana sy filokana eto amintsika no lasa baranana ka betsaka amin'izy ireny no tsy misava ny karapanondrom-pirenena ho an'ireo olona manjifa ao amin'ny akory. Anisan'ny tranga matetim-piseho amin'izy ireny ny fahitanareo ankizy tsy mbola manana karapanondro sy latsaky ny 20 taona nefa dia samy mamonjy ireny toerana natokana ho an'ny olon-dehibe ireny. Tsy maintsy andraisana fepetra ireo toeram-pisotroana sy filokana izay atratrarina azy ireny satria dia anisany manohatoana ny filaminam-bahoaka. Fa manala maso ihany koa izahay ny zaza jiaby taona ny olona mampisotro raha tsy miaraka amin'ilay aman-dreniny zany ny zaza amin'ireny zany defa tsy azo atao ary hiarana lany ihany koa dia tonga defa mesure de fermeture directe ko ataonay amin'ilay izy zay ny fepetra ataonay raha vao mahita tranga anankiray amin'ny fotsiny zany zay defa ny fanakatonana anazy no ny procédure de fanakatonana anazy no ataonay avetrany zany. Mety afara amin'ny fanasaziana fa indrindra ny fanakatona tanteraka ireny toeram-pisotroana sy filokana ireny ny tsangan-dravatra toy itony raha toy ihany koa mbola tsy ara-dalàna sy tsy mazava ilay toerana.